Itsika avoakan'Andriamanitra ho an'resako zany satria misy tika miasa any amin'ny toeram-piasana tsiraray avy any amin'izay toerana esantsika any na any amin'ny fanjakana io na any amin'ny privé na ianao indrindra fa ny ato am-piangonana ao amin'ny radio misy fitantanana koa ao misy vola miditra ao misy vola mivoaka ao ataovy mazava aza vela isy olona iaia hoe ohatra ny tsy mazava ny fitantanana sisao raha misy olona aminao tsy mazava avy aty mijery mazava fa zay ny anaran'ity radio ty ako ninony ty manazava ny atsinanana avy malaky jerevo ataovy ny tatitra sisisa amin'ny fiangonana fa sahirana amin'izany tsika ary za tena fa milaza amintsika za de tsy andefidefitra amin'izany raha tonga tokoa ny fotoana hoe zay ametran'Andriamanitra amintsika eo ka itsika avoaka an'Andriamanitra ny fantatra hoe manao an'izany de tsy lozika mihitsy hoe mbola itsika atao anatiny nanao an'izany nefa zao tontolo zao nanao an'izany ny tabatabaina ny tenenina nefa itsika koa mbola anao an'izany fa kisoa kely daholo zany fitiavana kely nefa zavatra tsy havita ninona amin'ny fiainanao ianao indray nidiran-dozo amin'iny rehefa avy eo ataovy mahitsy ny lalantsika avoaka an'Andriamanitra andiny fahavalo amby folo ary rehefa iondrana tao antsambo kely Jesosy dia nangataka tamin'ilay demoniaka mba hanaraka azy nefa tsy navelan'i Jesosy izy fa hoy izy taminy mody ihany any an-tranonao ho any amin'ny havanao ka lazao aminy zay zavatra lehibe nataony tompo taminao sy namindrano fo taminao za ozy izy le demoniaka alao anaraka anao am'izay lehanao any so de mbola iverenana iny devoly iny eto ka maty eto andana mody ianao aza manaraka fa lazao amin'ny ao an-tranonao lazao manodidina rehetra zay zavatra nataon'Andriamanitra taminao témoignage zany fijoroana vavolombelona zany dana lazao de ny radiotsika RMA reto koa zany toko RMA ndreny voateny RMA ny radiotsika RMA koa zany tokony radio ilazana zay zava-magaga nataon'ny tompo taminao misy fijoroana vavolombelona ve ny fandaratsika amin'ny radio sa tsy misy de atao fijoroana vavolombelona marina fa azaforoporonina fotsiny eo hoe za de nandeha tary de nisy demoniaka nifanena tamiko tonga de nitondroko de nanidina de niperaka de nidoboka tamin'ny tany nefa ianao nivoadona ny moto de nanidina de nibovoka tamin'ny tany fa ataovy zavatra tena misy de asehoany voninahitr'Andriamanitra hoe za narary de zao fa tena vao nivavahana iny tsy nila fanafoty sitrana de atao be da be zany lazalazao amin'ny olona sy ny fianakaviana fijoroana vavolombelona zany tokony nataon'ny radio amin'ny maha radio ara-pilazantsara azy keo hoe inona ny zavatra nataon'ny tompo taminao gratuit maimaim-poana ny fitsaboana ao amin'ny tompo fanasitranana fanafahana na tapaka na may na iny maimaim-poana ao amin'ny tompo tokony isy isan'andro isan-kerinandro farafaratsiny itsika avoaka an'Andriamanitra tokony mba miditra eo na ty amin'ny fiangonana fotoana fijoroana vavolombelona mba mitsangana tsy hijoro vavolombelona ohatra ny misy lakôly supergloute sa misy kenina ny sasany eo mipetrahana eo fa tsy te hitsangana izy fa ohatra ny misy zavatra miraikitra zany fa tsy afaka mihitsy hijoro vavolombelona hijoro indray ny lasa aloha raha vao vita iny de miditra iny koa be misongona koa efa hitanao any na de mbola misongonany any fa raha vao tapitra iny de miditra zay tapitra zany fijoroana vavolombelona amin'ny heriny azy zany tsy maintsy manao tena mahira ino moa zany hoe tena matity tsy matity moa fa ina misy ty madity misatra mihitsy nefa zany fijoroana vavolombelona zany tokony maika mihitsy ilaharana zany ilaharana zany za zao tamin'ny nanao adevitra tamin'ny mpianatra tamin'ny université tany Tuliara mpianatra be da be nanao adevitra tao ifampiresaka amin'ny pasteur Moyola zany anao débat fa de fanontaniana tsisy ohatry zany de mitsangana aty ary zay ametraka fanontaniana fa tonga de filarana lava be mihitsy le ametraka fanontaniana ina mamainja reo ametraka fanontaniana de inana na fotsiny satria tsy tanteraka ny 2013 fa tonga ty de fa fanontaniana efa nambamboarina tamy daholo mihitsy ty tsy afaka mihitsy izy amity de niazakazaka ny olona tsy hijoro vavolombelona fa ametraka inony fa itsika sena mijoro vavolombelona mitsangana sa tsy mitsangana matity zao raha riva zao izy fijoroana vavolombelona tsy zay zo vitsangana daholo am'izay ny rehetrarehetra tratran'izay toroteny zay fa raha tsisy an'izay de fa eo fotsiny zany ny anay de le mieny ihany ny anay ny adina eto
zany ianao zany tsy mba nanaovan'ny tompo fagagana mihitsy de tsisy ninona mihitsy zany amin'ny fiainanao hatramin'izay nidiranao teto tsy manakambara mihitsy ianao mantsangana joro vavolombelona aza mifanilikilikoko ianao ary tsy mijoroko zany no tositosika eo any ianao nga tsy mba manana olo zay ianao nga manana koa za manako ndala ianao raha mananako za koa niterenao ijoro any di mifamaly indray izy roa eo am'plasiny eo ndana lazalazao any amin'ny ololany zay nataon'ny tompo taminao de tsika eto zao raha riva zao tokony mba hijoro inona ny zavatra mba hako nihitanao tamin'io radio fanambarana io de sura fa mety hijoro vavolombelona ny any ny akony de zao ny tena mba hitako tamin'io radio fanambarana io ta mbola nanofatrano zany tary amin'ny rma de nanofatrano tao foana de lany vola tamin'io fatrano de ny afarano hoe ndao anao radio tsika anao trano am'izay mba tsy ndofatrano de nitapahana iny radio tany tsy nandetsony mandra-pavitan'le trano zay ny ana fijorona vavolombelona de vita io ny radio de niverina indray izy zao de naninona ny radio tany nitapahana nefa ny trano tsy vita tsy mba farafaratsony hoe nafindra atao amin'ny fohy be tao satria fa tsy tao tsony rapasy de mba nafindra tao aloha ny radio de manandely ho maro-pavita ny trano fa zany fijoroana vavolombelona koa zany fa za de efa kivy mihitsy efa saika niverindalana fa soa ihany moa ny tompona nataony vita aingana le radio fa zay ry nanamboarinareo mbola nieritretra hoe io ve tsy sofin'ny cyclone kanjo ty cyclone nitsoka fa ny fanahy masina nitsoka mijoro tsara ny tranon'ny radio de mba mijoro vavolombelona ianao alleloia ka zay lisy fa ny fotoana mandeha de mandeha fa raha riva raha sitrapony tompo mbola resantsika ny amin'ny timoty sy ny amin'ny davida mpanjaka zay voaositra fa ity no amaranako azy timoty faharoa toko fahatelo timoty faharoa toko fahatelo ny andininy fahafolo timoty faharoa toko fahatelo ny andininy fahafolo fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako ny fitondrantenako ny fisainako ny finoko ny fandeferako ny fitiavako ny faharetako ny nanenjehana ny fahoriana zay nanjoa tany Antiokia sy ny sisa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako ny fitondrantenako ny fisainako ny finoko ny fandeferako ny fitiavako ny faharetako efa nomena zany fampianarana izany itsika tamin'ny radio nanaraka tsara ny fampianarana nyainga ny radio tsika anankiray teo Taninarivo vetivety teo io ny paritaka eran'ny Madagasikara io itsika zay nomena ny fampianarana de tokony manaraka tsara le fampianarana zay namena atsika satria nilaza hoe nisany maramila amin'ny legiona anankiray ty izao ny isany de rehefa manontany anareo androany hoe firy nisany de ainareo ny mamaila satria nanaraka tsara n'iny ny anareo zany de anareo zany tsy nanaraka nytaniko nareo tsisy maheno izy daholo nefa ny apôstôly Paoly ato amin'ny Timoty de hoe ianao ry Timoty efa nanaraka tsara ny fampianarako ny fitandremako ny fisainako ny finoko ny fandeferako ny fitiavako ny faharetako ny fisainako ny finoko ny fandeferako raha misy olona popain'ny olona sy tevatevain'ny olona raha misy voalohany any mba faharoa amin'ny pastera Mayolina de mandehevitra zay anaovan'ny olona anazy de mandehevitra nivadika bibilava de mba tsy hitanareo izy nivadika hippopotame hippopotame ovila izy nivadika hippopotame de tsy mamalina efa lazaina fa mivadika bibilava mbola ampiny nivadika inona indray hippopotame tevatevain'ny olona popain'ny olona de mandehevitra de fa zay zany ny fisainana tsy mainky hitsaratsara olona ivelany zany fotsiny am'izay atao tsy mahay mamela eloko de mainky ny ampangapanga olona fotsiny raha ny fahitako anazy io de zao asiany olona sasany zany fa maninona ho aty sakay ty natianareo nasianareo voanjo aka ny fahitako azy le sakay misy voanjo ny tena tianao fangano ny directeur ny conscience ako lasa ianao ndray zany natao miloko ity ny tena tiany paster tenenandrena anankiray paster tsy ty spaghetti de rehefa manao lasopy azy atao spaghetti de manavitra zany le paster tonga avy any am'izay le lasopy tonga de ray baolina ngezabe ny spaghetti daholo ny ao io le paster fahoana ny spaghetti ty
io spaghetti fa spaghetto io. Arakaraky ny teneny anazy vao maika inona mitranga dia anao ve dia andeha ho tezitra amin'izany fa dia izay zany ny sitrapon'Andriamanitra fa dia hoanina amin'ny fahaleme mpanahy satria tsy maintsy mihinana sakay asakasaka izay inana azy ozy izy fa masika ihany ny sakay fa rehefa telona tenerana lany ihany dia ohatra izay ilay izy tsika mafy ty lalana andanantsika ty fa rehefa tenerana ty vitatsika ihany sa tsy vita vita ka dia izay no mahatonga ny teny hoe zay fampianarana ny menantsika re mba tazony politika ny tsy mangalatra oka ny vokan'Andriamanitra tsy hangalatra politika ny fitiavanamana aza ty teny ianao fa mba tiaviny inona namanao politika ny tsy mamaly faty rehefa mifamela tsika amin'ny zavatra fatotsonana sy nataony tsiraray avy rehefa mifamela dia avelao ny vadinao avelao ny zanakao avelao ny mpiara-mivavaka aminao rehefa nanaiky izy rehefa nifono kay ny fifonana iny rehefa navela aza apody amin'ny tsony raha ampitso inga efa ny fonako dia hoana mbola verinao ihany ka ohatra ny tsy matyky lolo ihany le izy fa za tsy maty volavo akibo nga diniko nataonao tamin'iny nefa navelanao le olona fa navelanao ve dia mbola apatsahivinao foana dia ranao zany ataony Jesosy an'izany efa navelako ny heliko fa saingy tsy adinoko ty anankiray ty dia ho aiza ny afaratsika rehefa mifamela avelao ny namanao azy iverenana ntsony ny resaka tany loha zany ny fampianarana ny menantsika ozy izy ny apôstôly Paoly dia mba tazony tsara izany finoana sy fandeferana fitiavana faharetana zany fa ny fanenjena tsy maintsy misy fa zao aoka ijoro vavolombelona ianao fa na dia mafy aza ny fanenjenanao dia mbola miorona ihany ianao amin'ny tompo ary miorona ianao satria ny baiboly hoe aoka tokatra amin'ny fahafatesana atsika domenantsika ny sarom-boninahitry ny tompo ena hitantsika tsiraray avy mba azo zany sarom-boninahitry ny fiainana izany amen. Tsangantsika ivavaka ary isotra an'Andriamanitra.